azo atao ny zavatra rehetra hoy aho kanefa tsy ary-mahasoa avokoa. Azo atao ny zavatra rehetra hoy aho kanefa tsy ary-mampandroso amin'ny finoana avokoa. Korintianina 1:17. Anisan'ny ady hevitra teo anivon'ny fiangonana tany Korinto ny amin'ny fahafahana kristianina manoloana ireo fanao mahazatra eo anivon'ny fiarahamonina. Anisan'ny voaresaka mivantana eto amin'ity toko 10 ity ohatra ny fihinanan-kena, satria ireo hena amidy eny an-tsena dia avy amin'ireo biby natao fanatitra tamin'ny sampy. I Korinto raha teo dia anisan'ny tanàna izay feno karazana andriamanitra. Mbola hatrehan'ny fiangonana sy ny mpino kristianina ankehitriny ihany koa ny momba io fahafahana kristianina io, dia ny amin'ny azo atao sy ny tsy azo atao. Ka miantefa amin'ny lafim-piainana rehetra izany. Mahafoaka zavatra maro enti mamaly ireo fanontaniana mandalo ao an-tsaina, na koa ataon'ny hafa amin'ny tena ny fampianarana nataon'ny Paoly apôstôly manao hoe azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Koa satria olona afaka isika dia azo atao ny zavatra rehetra rehefa mahasoa ny tena ary mampandroso ny hafa, na koa mampandroso ny tena ary mahasoa ny hafa. Mila atao an-tsaina hatrany ny ambaran'ny soratra masina hoe na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra sady ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Tompo, tario amin'ny fahendrenao izahay. Amen.